Ny malaza sy misongadina ny androandroany moa dia nametra-pialana ny biro mandrafitra ny seni. Voalaza fa nametra-pialana ireo biro maharitra ny seni ny androandroany andrasana ny fanampanazavana mahakasika ny antony. Solombavambahoaka Antoine Radjerson ilay solombavambahoaka ny arivony mamo moa dia nilazany hoe resy ny tantsaho izy. Midina hatrany amin'izao fotoana izao ny vidim-barenkotra eny amin'ny ireo tantsaho mpamokatra hoy ny solombavambahoaka ny arivony mamo Andriamatoa Radjerson Antoine. Etsy ankilany anefa tsy dia miova firy ny vidim-baragasy amidy eny an-tsena hoy izy hatrany hiteraka fahasahiranana lalina ho an'ny tantsaha izao zava-misy izao raha ny nolazainy ka mila vaolana izany zavatra izany. Ahina hisy fiantraikany amin'ny toam-pamokarana manaraka izany raha mitohy satria mety hampihena ny famokarana anatiny ireo tantsaha ary hitarika fiakarany vidim-bara avo eny an-tsena amin'ny taona ho avo izy hatrany. Efa misy tafidina hatrany amin'ny 900 mihitsy moa ny iray kilao ho an'ny varenkotra ankehitriny na tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fararano kory aza isika hoy hafatra izay nambarany solombavambahoaka Radjerson Antoine. Andriamatoa solombavambahoaka Fidèle Razarapiera no sady filoha lefitry ny antirimiram-pirenena voafita ao amin'ny faritany Toamasina moa dia nitonga ny fanehoan-keviny sy ny fanazavany rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety. Manoloana ny fandravana ny gouvernemanta dia manana ny fomba fijeriny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera no sady filoha lefitry ny antirimiram-pirenena voafita ao amin'ny faritany Toamasina. Ndeha mo arantsika ny antsipriany mikasika izay ny hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka ity rehefa nifanena tamin'ny mpanao gazety. Mitovy ampanina raha roatra no mahitanao satria miresaka an'izay polisy pirenena zay anao rava le gouvernement miandrandra inona zany amin'ny mampanao politika anao sy amin'ny mahafiloha lefitry ny antenimera-pirenena anao ahoana fahitanao zay fandravana gouvernement tampotampoka asizy ato mandeha atsaravana. Tsy ny polisy kosa aloha nandravan'le gouvernement aloha zava tsara le resaka fa ny programan'ny polisy pirenena amin'ny assise efa nandeha ary misy ary district hafa ato anaty faritany Toamasina efa navita efa nanao maly ohatra dia zay le mahatonga an'izy fa iny programme filoham-pirenena filoham-pirenena tany an-dafy dia efa niteny rehefa tafavenany Madagasikara dia hovaky ny gouvernement tazomy ny teniny dia mirosa amin'izay tsika raha tsika malala fa nisy ny programme tsy feuille de route fa programme navoaka ny fitondram-panjakana hitondrana ny firenena ao anatin'le roa taona. Iny zavatra iny takin'ny mpiara-mobinantoka amintsika hoe mila ny fandraisany rehetra anjara mila inclusivité dikany raha mijanona amin'le gouvernement teo roatsika mbola unilatéral fa miditsika zany amina gouvernement avao mba hisy zay inclusivité zay satria mila manao déclaration ny entité maro hoe manohana ny programme io zay tsika tsy nanao feuille de route fa programme ka rehefa isika zany manao an'le programme tsy sarotiny mpiara-mobinantoka dikan'izay mirosa avy hatrany Madagasikara aty amin'le hoe fanavoazana ametraka ny dingana sy ny rafitra rehetra afahantsika miatrika ny fametrahana ny olona vaovao hitondra firenena lany amin'ny alalan'ny fifidianana resan'ny besin'ny maro anjara. Zay dingana zay zany efa tanterahantsika amin'izao fotoan'izao dia miditra makany ho an'ny polisy pirenena za mino fa ny azy manateny izy mahazo ministère fa tsy hoe sanatriany zany hoe miovy gouvernement io dia foana ny ministère ny filaminam-bahoaka fa ny azy nanasany zany dia mitohy ohatra ny teo ny rafitra mitantanazy ny olona mety miova fa ny rafitra ny ilayntsika amin'izany mba hamora ny fanatanterahana ny toy ny assistony ange zavatra mbola mila hoe nivon'ny ministère tonga eo nivon'ny ministère io mbola mety hitana ary makany aminay ny anivony antenimera-pirenena mba hahafahana mamadika azy ho soravoly ho azo ny polisy ampiasaina le zavatra diniana ato satria ato izy mbola vina ny entiny avy aty tokony manao an'ito tsika za zao teo resaka hoe fampitaovana ny polisy pirenena zay tena ilaina zany satria tsy mifandanja ny fitaovana ampelatana ny polisy sy ny mpitandro filaminana hafa za tsy miteny ny angazana fa tsy ampy dikan'izay zany afaka diniana atao anatin'ny assise ohatranytony hoentina mba ho avadika ho lalàna anytsina teti-bolam-panjakana ampiakarina zany budget polisy pirenena ohatra dia raha tsy misy ministère nefa izy ao anatin'ny fanovana hoentsika satria miova le gouvernement dia lasa mbola misisika ny anatina ministère hafa ndray zany izy hafa sarotro kokoa ny miady nizy hoe manana ministère ny filaminam-bahoaka mihitsy na zany mipetraka hoe gouvernement vaovao io mba hisy ministre ny filaminam-bahoaka fa tsy hoe foananao le izy na lasa secrétaire mpanjakana le izy na atsofoka any ministère ny atitany ohatra dia very fa mba tsy mety zay fa raninany hoe manana ministère ny filaminam-bahoaka. Fadaleko farany satria manararora mihitsy mahitanao anisan'ny taky ianao hoe avoay ny voka-pifidianana ho anatananarivo renivohitra nivoaka izy ino ny fanapahan-kevitra ahoana ny fandraisanao azy taky solombavambahoaka ny tia mandray toy ny resahana an'le izy ny zavatra ny takina nge dia hoe disy le fifidianana ty
le vokatra maly nametraka fa hoe foana le voka-pifidianana teo dikan'izay zany a efa tsisy tso zany le vokatra tany aloha na ny be ny-tanàna teo aloha aralaramalatsoa zany mivoaka ao anatin'ny commune amin'izao fotoana fa tsy miasa ohatrany averina le fifidianana de io zany a hiditra am'izay tsika hoe tena fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra mpandray antsara sy le fidy zany ty tenenina dikan'izay a miova zany ny endriky ny vokatra rehefa aveo satria tsy hijanona am'le teo aloha zay nanaova lahitrezana fantatsika fa misy mpitany filaminana tanterina nandeha ny fidy sisisa fa tsy ho zay ntsony angamba le fifidianana rehefa aveo araka ny loharanom-baovao izay navoakany African Intelligence modia ilay prime ministre teo alohany sady lehibe ny gouvernement tany Saint Christian modia nangataka fialakalofana any Frantsa. Prime ministre lehibe ny gouvernement teo aloha andriamatoa any Saint Christian modia izay niara-niasa tamin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina voalaza fa nametraka antotan-taratasy fangatahana fialakalofana tany amin'ny ofisy mpanjakana frantsay miaro ny mpitsoaponenana sy ny tsy manana zom-pirenena. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy zay fa tsala veneny resaka ametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.